Ndia fahalalamianabantsika rehetrarehetra manaraka tsy tapaka ny fandaharana. Ny EGM no miaraka aminao anio. Anio isika dia tondra fanazavana bebe kokoa momba ny hoe Conservatoire de musique de Madagascar. Ny Conservatoire de musique de Madagascar dia rafitra iray izay najoro ara-dalàna sy ara-panjakana. Anisan'ny asa miandry ny Conservatoire de musique de Madagascar ny fandrafetana programa iraisana ho an'ny fampianarana mozika. Mariana eto fa ny Conservatoire de musique de Madagascar na dia rafitra mijoro ara-panjakana ary dia rafitra tsy miankina amin'ny fanjakana na hoe initiative privée. Mariana eto ihany koa fa misokatra io rafitra io ho an'ny sekoly rehetrarehetra izay maniry ampiatra ny programa fampianarana avolenta toy ny an'ireny conservatoire any ampitan-dranomasina ireny. Hatreto dia ivitoerana anank'enina no mandrafitra ny bureau foibe ny rafitra Conservatoire de musique de Madagascar io, ary ampirisihana ireo rehetra izay manana centre na mpitantana centre anatona aty amin'ny tompona andraikitra mba hiditra ihany koa anatin'izany rafitra izany mba ahafahantsika manatsara miaraka ny tontolon'ny fampianarana mozika. Mazava ny tanjona dia ny anangana izany hoe Conservatoire de musique de Madagascar irearea malagasy ary hitovy lenta amin'ireny Conservatoire de musique any ampitan-dranomasina ireny. Ny conservatoire dia misy karazany anankiroa, ao ny miankina amin'ny fanjakana ary ao ny tsy miankina amin'ny fanjakana na école privée. Tsy mampiandanja velively ny lanjany izany conservatoire izany, ary any ampitan-dranomasina dia ireo sekoly tsy miankina fanjakana ary no hita fa mamiratra kokoa ao anatin'ny tontolo izany conservatoire izany. Tokony tsy homenatra isika ary tsy atahotra, tokony hana fasahiana rehefa vonona nova zavatra, rehefa vonona hitondra zava-baovao ary mijoro amin'ny heviny hatramin'ny farany. Raha ny fahaizan'ny zazagasy kosa amin'izany Conservatoire de musique de Madagascar izany dia tokony tsy hitsangamenatra mihitsy. Andengeva raha antsika ity tovovavy kely iray ity izay premier cycle ao amin'ny taranja piano ato amin'ny Conservatoire de musique de Madagascar EGM. Fa ny conservatoire kosa dia tsy mozika klasika ihany akory no ampianarinao. Ankehitriny dia efa hitao ihany koa ny atao hoe muzika actuelle izay fondronany ireo taranja mozika samihafa toy ny blues na ny jazz na ny rock sy ny maro samihafa. Eto amin'ny EGM manokana dia hosokafana ny taranja muzika actuelle, ahitana ny taranja batterie, ny piano na synthétiseur, ny guitare basse ary ny guitare électrique sy ny chant.
andegna rahantsika ity fanadadinana karaha ity momba ny conservatoire de musique département musique actuelle au conservatoire. Musique électroacoustique par exemple, puis le jazz, les musiques traditionnelles, mais aussi les musiques anciennes, c'est-à-dire les musiques du XVIIe siècle, la musique baroque. La dernière discipline qui est entrée au conservatoire, ça fait une petite dizaine d'années, ce sont donc les musiques actuelles. La mission d'un conservatoire est de former des mélomanes avant tout. On croit que le conservatoire est là pour former des professionnels, ça n'est pas le cas. Une petite partie de cette population qui vient au conservatoire peut avoir envie de développer un parcours professionnel et donc à ce moment-là, on peut aussi préparer évidemment des étudiants à devenir des professionnels, des futurs professionnels de la musique. Les musiques actuelles ont un point commun, c'est la création. Tous les groupes que vous aimez ou tous les artistes que vous aimez dans les musiques actuelles créent leur musique, écrivent leurs textes et les interprètent. On peut jouer dans le département de musique actuelle tous les styles que l'on veut. Le cursus d'un étudiant en musique actuelle, c'est d'abord se positionner en tant qu'artiste, c'est-à-dire avoir un projet personnel. Et autour de ce projet personnel s'articulent des enseignements qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs. Moi c'est Morgane, j'ai 17 ans. Et moi Elisa, j'ai 17 ans. Je fais de la guitare. C'est juste depuis cette année qu'on est en musique actuelle en fait. On sent qu'on progresse beaucoup. On arrive avec nos compositions, puis ils nous disent des choses qui nous font vraiment avancer. La particularité des musiques actuelles, c'est en plus d'être dans ce qui se fait en ce moment. Et le musicien de musique actuelle doit se situer par rapport à la société dans laquelle il vit. Une jam session, c'est fondamental pour l'échange entre musiciens et pour permettre à un musicien de se situer par rapport à d'autres musiciens. Pas de compétition dans ce cadre-là. Juste, je me confronte à d'autres musiciens et je prends acte qu'ils savent faire des choses mieux que moi et d'autres choses moins bien que moi. Et ainsi, je vais progresser. Il arrive, par exemple, de prendre des candidats qui n'ont aucune connaissance théorique. Mais par contre, la motivation est de mise. Il faut avoir envie de développer quelque chose et savoir pourquoi on vient au conservatoire. Ny ahitantsika ny EGM 67 hectare dia mandeha bustsika ary mijanona eo amin'ny area eo alohan'ny immeuble ny havana. Ity zao ny immeuble ny havana. Eto akaikiny eto misy ny immeuble ny SKE vaovao. Dia mandeha kely tsika dia tonga eto amin'ny tsenan'ny Bagdad. Ao ny alalany immeuble ny havana sy ny tsenan'ny Bagdad dia misy arabe izay mitsofoka manaraka any amin'ny cité. Dia arahantsika ny arabe mahitsy foana, tsy mivelively mihitsy. Dia amin'ny farany ny arabe iny eo mahita plaque hoe EGM. Raha tokositsika ka mandeha fiara dia manaraka arabe dia mitsofoka eto amin'ny arabe mandalo amin'ny Koum. Mandalo amin'ny fiangonana katolika, misy ekara katolika, dia mandalo amin'ny Koum, dia mpivarotra éponge be da be ireo. Dia manitsy, dia ohatra ny voaka any amin'ny lalam-baovao eto zao misy ny immeuble ny Seimad vaovao, ny Golden Building, dia mihodina amin'ny rond-point, dia iverina ohatra ny okaty amin'ny cité indray dia eo amin'ilay voamiditra eo misy plaque hoe EGM. Raha tokositsika ka avy any Korondrano na avy any Kazomanga dia manaraka ny boulevard de l'Europe fotsiny dia misy ny rond-point io dia vao hitsofoka amin'ny cité dia mahita plaque hoe EGM 67 hectare. Ny repère akaikintsika indrindreo dia eto ahitantsika ny Golden Building na ny building vaovao ny Seimad. Hitantsika amin'izany fa mora hita ary tsy sarotra tadiavana mihitsy ny EGM.